Aleloia, salama, shalom, ianareo rehetra eran-tany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ry ava-malalao amin'ny Tompo anio aho dia ampaneno trompetra fanairana farany ho anao. Ry havana, maro be ny olona rehefa mandroaka devoly, dia rehefa matory izy ireo amin'ny alina, dia tafian'ilay devoly avy noroahina. Ry havana, tsy mety izany. Tsy mety izany. Isika izany dia tena tokony hoe ahatsapa tsara fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy ny fahosana isika, fa fanahy mahery no nomeny antsika. Ry havana, manambara mihitsy ny ten'Andriamanitra an'izany verse izany. Ao amin'ny bokin'ny Timoty 2, ndao vakiantsika io ten'Andriamanitra io. Timoty 2, 1:7. Hoy ny teny hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy ny fahosana isika, fa fanahy ny hery sy ny fitiavana ary fahononan-tena. Amen. Ry havana, fanahy mahery izany no nomeny Tompo antsika, satria ny fanahy masina dia lehibe indrindra. Matoa miteny izany ny amin'ny hoe misy ny olona izany rehefa mandroaka devoly dia tafily ilay devoly avy norohainy tamin'ny olona ilay devoly iny izany no mandeha makao aminy manafika azy ny alina. Ry havana, marina izany satria misy ny olona tamin'ny fiangonana nisy teo aloha, za mbola nivavaka tanatin'ny trano fiangonana izany, dia manambara an'izany hoe rehefa avy manao délivrance olona izany, dia indraindray ilay devoly noroahina tamin'ilay olona natao délivrance manafika an'ilay olona nanao délivrance zany amin'ny alina. Misy ihany koa ny olona hafa ny teny tamiko tao ivelan'ny fiangonana izany, izany hoe tsy mivavaka anatin'ny fiangonana. Ry havana, mila isika tena feno ny fanahy. Aleloia. Tokony ho fantatsika tsara mihitsy ilay asa ataontsika, satria tokony tsisy devoly intsony manafika antsika, na dia manao délivrance impiry ara isika, na iza ny fanahy roahinao, satria ny tompo no mandroaka, ny fanahy masina no mandroaka, miady fa isika dia fitaovana fotsiny ihany. Ka isika dia tena tokony hoe hitafy an Jesosy Kristy. Izany teny izany dia andao vakiantsika ao amin'ny bokin'ny Romanina 7:7. Hoy ny teny hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miay ny amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Amen. Tanareo izany? Mila isika tena mitafy an Jesosy Kristy. Manahoana ny toe-panahinao? Manahoana ny herin'ny fanahin'ny Tompo ao anatinao? Matoa zany ny olona iray mandroaka devoly dia mbola tafiany devoly dia misy varavarana misokatra ao. Ianao mihitsy zany no misy olana, ianao mihitsy no mbola tokony ahafahana. Amen. Mbola tokony ahafahana ilay olona mbola tafiany devoly. Fa raha ohatra kosa nefany ny devoly anankiray ohatra hoe hitanao ilay izy amin'ny alina fa tsy afaka manafika anao. Azonareo angamba tiako ambara, maro ihany ny témoignage ataoko teto manambara ny amin'ny nampisehoan'ny Tompo ahy. Ohatra hoe ilay devoly Jezebela, hitako satria nisy varavarana nafahaniditra tato an-tranoko. Fa izy tsy afaka manantona ahy, izy tsy afaka manafika ahy. Dia eo ihany koa ny devoly hafa ihany koa izay hitako koa nasehon'ny Tompo tamiko, fa tsy afaka manafika antsika. Ry havana, satria ny anjelin'ny Tompo no manodidina antsika rehefa tena zanany isika. Manambara izany mihitsy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Salamo 4:7. Andao vakiantsika mantsy tena hoe anamarinana azy tsara mba tena azava aminao ilay tian'Andriamanitra zany ambara amintsika zany. Salamo 4:7 zany. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny anjelin'ny Tompo
dia mitoby manodidina izay matahotra azy ka manafaka azy. Amen. Aleloia, aleloia. Hitanareo zany ny anjelin'ny tompo mihitsy dia mitoby manodidina izany an'izay matahotra azy, ary koa zany manafaka antsika zany ny anjelin'ny tompo, ka tokony tsy hisy mihitsy devoly hoe anafika antsika rehefa tena feno ny fanahy isika. Ry havana, tena mila antsika mahafantatra tsara ny amin'ny toe-panahintsika araka an'Andriamanitra, satria rehefa tena ao amin'ny tompo isika, rehefa ao amintsika ny tompo, madidio tsara isika fa masinana anatiny sy ivelany, dia tsisy devoly afaka anafaka antsika. Amen. Ry havana, misy tantara kely anankiray ovakiko tsy ovakiko manontolo ampairezako anao zany ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 9:20 andiny faraika ambiny folo ka hatramin'ny fa enina ambiny folo. Io tantara io zany hoe tonga de efa nafeziko zany le izy io tantara io dia ny amin'ny Paoly apôstôly, ary ny amin'ireo olona izay nandroaka devoly ihany koa dia nitafian'ilay devoly. Zany hoe nandroaka devoly tamina olona izany dia nitafian'ilay devoly. Ry havana, mila tena mitandrina isika, satria matoa zay ny olona ray voatafiky ny devoly dia tena hoe tsy ao zay Jesosy, tsy ao anatinao zany Jesosy, satria nisy varavarana misokatra tao. Enao mihitsy zany tena mila hoe mandiny tena. Ovakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ao boky ny Asan'ny Apôstôly 9:20 andiny faraika ambiny folo ka hatramin'ny fa enina ambiny folo. Hoy ny teny Tompo ovakiko amin'ny anarany: ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra zava-dehibe maro mampitola gaga, koa na dia ny mosara sy ny aron'akanjo izay nikasika ny tenany aza no nentina atao amin'ny marary dia sitrana ny aretiny ary niala ny fanahy ratsy. Ary nisy jiosy sasany mpivezivezy mamoaka fanahy ratsy izay ninia nanonona ny anaran'i Jesosy Tompo koa teo amboniny manana fanahy ratsy, ka niteny hoe: mampianiana anareo amin'ny Jesosy izay toriany Paoly aho. Nisy fito mirahalahy zanak'iskeva lehibe ny mpisorona jiosy iray nanao izany. Ary ny fanahy ratsy dia namaly azy hoe fantatro Jesosy ary fantatro koa i Paoly, fa mba iza kosa moa ianareo? Ary ilay lehilahy nanana ny fanahy ratsy dia niantoraka tamin'ireo, ary nahery izy ka naharesy azy roalahy, dia nandositra ny ala tamin'izany trano izany ireo, sady nitanjaka no voaratra. Amen. Hitanareo zany, tena mila mitandrina. Jerevy ny fahagagana izay nataony Paoly, na ny mosara eny an-tanany ara dia mahasitrana ny marary. Ry havana, fa jerevy kosa ireo izay nanonona ny anaran'i Jesosy Tompo teo amboniny manana fanahy ratsy, ka niteny hoe mampianiana anareo amin'ny Jesosy izay toriany Paoly aho. Hitanareo zany, tena tsy fantany akory zay ataony, dia zavatra niseho dia niteny ilay fanahy ratsy, ary niteny taminy hoe fantatro Jesosy ary fantatro koa i Paoly. Hitanareo zany, ny fanahy ratsy ane ka tena mahita zavatra rehetra koa ka mila mitandrina mafy isika. Ary niteny ihany koa ilay fanahy ratsy hoe fa mba iza kosa moa ianareo? Hitanareo zany, fa mba iza kosa moa ianareo? De jerevy zavatra nanjoan'izy ireo. Ary ilay lehilahy manana ny fanahy ratsy dia niantoraka tamin'ireo, ary nahery izy ka naharesy azy roalahy, dia nandositra ny ala tamin'izany trano izany ireo, sady nitanjaka no voaratra. Amen. Ry havana, resin'ilay olona nisy fanahy ratsy ireo olona nanaonao foana ireo, ary zavatra nanjoa dia nandositra ny ala tamin'ny ilay trano, sady nitanjaka no voaratra. Ry havana, zava-doza izany, mila mitandrina isika tompoko, satria fanahy ratsy any amin'ny rivotra ane no adetrehantsika. Mpanjaka zao fahamaizinana izao. Ao amin'ny Efesiana 4:9, oka ianao hamaky ny ten'Andriamanitra manomboka amin'ny 9:10. Tokony mandray ny fitaovam-piadiana avy amin'Andriamanitra isika, zay vao aharesy ny asany maizina. Ry havana, mila isika mifoha, mila isika tena hoe mendrika tokoa eo anatrehan'i Jesosy,
zay isika vao afaka hitoerany fanainy tompo ahafahantsika mandroaka ny asany maizina. Fa raha tsy zany, ianao indray no hidirany fahavalo dia lasa be de be devoly ao anatinao. Mifoaza tompoko, mijoroa fa tiantsika ny tompo. Izay no famparizana ny tompoko, trompetra fanairana farany ka mifoaza tompoko. Tianao Jesosy, voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay kasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.